Mbola hijanona ao anatin'izay sehatra ny fampianarana ambony izay any isika mitombo isan'ny mpianatra malagasy mahavita fianarana ary mahazo diplôma ihany koa namoaka ny andiany vaovao indray ny avy eo anivon'ny sekoly Institut supérieur privé professionnel na ny ISUP. Araka izany mahafeny asa vetrany ireto mpianatra navita fiofanana ireto. Mpianatra 10 no mandrafitra ny andiany 724 misarotra ny anarana Joal izay vao navoaka ny sekoly ambony ISUP androany ka tetsy amin'ny espace de Ratsiatana no nanaovana ny lanonana famoahana ofisialy izy ireo sy ny fanolorana diplôma. Avy amin'ny tsapapampihofanana samihafa toy ny lalàna, droit, fitantanana na gestion izy ireo ary navita ny taona faharoa sy fahatelo ka nahazoan'izy ireo ny diplôma DTS sy ny DTSS. Miavaka ny andiany Joal satria moa zany lanja miakatra trany ny fiainany. Eo aloha nisy an'ireo mpianatra navoaka izay misy anjatony. Faharoa dia tazantsika fa maro ireo ray aman-dreny tonga nanotrana. Ny fahatelo vanim-potoana nahazahoan'ny sekoly habilitation eo anatrehan'ny ministère ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique izao namoahana ny andiany Joal izao. Safinoniky ny aravona izahay ary dia milaza koa fa mandeha ho an'ireo hanomana licence professionnelle ho an'ny gestion management ho an'ny mpiasa rehetrarehetra, ny mpiasam-panjakana, ny privé mbola te hanohy fianarana en formation à distance dia efa manomboka ny fampianarana azahoana ny le diplôme licence professionnelle azahoantsika habilitation amin'ny fampianarana ministère ny fampianarana ambony ary koa eo amin'ny fitantanana sy ny fifehezana orinasa izany diplôma izany ka dia miantso atsika mpiasa rehetra indrindra mpiasa-panjakana. Tonga namay voninahitra fotoana ireo manampahefana isan'ambaratonga sy ny solitena ministera pia tamin'ny fandraisan'ny solitenan'ireo mpianatra amin'ny fitenenana tamin'izao lanonana izao dia tsy adino izy ireo nisaotra ireo mpanabeton amin'ny sekoly ary ireo ray aman-dreny. Ny talen'ny sekoly dia nirary soa ireo mpianatra vao nahazo diplôma ireo ary nitsodrano azy ireo amin'ny lalana mbola hodiavin'izy ireo. Ny solitenan'ny mpanjakana dia nanatitrantitra ny tokony hanatsarana koa ny fiara-miasa ao ministera pia sy ny sekoly tsy miankina.